Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy Androndra kely. Omena voninahitra ny tompandriamanitra fa noho ny fahasoavana dia tafahoana indray sika amin'ny alalan'izao fandarana teo afaka va ianao zao. Manarak'izany arabaina avokoa ianareo rehetra zay efa eo pototry ny fahitalavitra am'izao ora izao. Hoy aho aminareo, ny tompandriamanitra zay efa nanao zavatra lehibe teo aminao, teo aminareo, teo aloha, izy ane mbola aneo an'izany fahasoavana izy zany mihoatra no zay efa nataony teo aminareo. Ho anareo zay efa natsapan'izany, zay firaritsofo. Fa ho anareo zay tsy mbola natsapa kosa, dia tononoko manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Engany ka androany no fotoanan'Andriamanitra ho anao, ho anareo manokana, ka ahitan'Andriamanitra miasa ianareo amin'ity ora ity. Iroso hitondra ny tenin'Andriamanitra arahana fanasitranana sy fanafana ho anareo aho amin'izao fotoana izao. Raha ny voalaza amin'ny Baiboly mantsy no jerena, ny tenin'Andriamanitra ambara toy izao dia mitondra fanasitranana sy fanafahana, ary mitondra fitahiana sy fahasoavana ho an'izay milo. Ahoana ho ny Baiboly any amin'ny Salamo 112:1. Nandefa ny teniny izy mba asitrana azy. Zany hoe le tenin'Andriamanitra zay alefany ohatra amin'ny alalan'ny mpanompony tako zao, dia mitondra fanasitranana, mitondra fanafahana, mitondra fitahiana sy fahasoavana lehibe. Noho zany mitona anareo tsiraray avy isam-batalolonao mba ino, tena ino fa hiasa amin'ny alalan'izao afatra entiko zao ny tompandriamanitra dia ilay Andriamanitra rain'ny Jesosy Kristy. Koa raha misy Baiboly azy any aminao dia sokafy ao amin'ny bokin'ny Hebreo 13:9. Toy izao ny voasoratra ao. Hebreo 13:9. Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Averiko indray hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tenin'Andriamanitra efa netiko tamin'ny alalan'izao fandarana izao ihany izy ity, fa saingy mbola etiko ihany satria misy zavatra tiako amafisina ao. Arak'izany teny novakiana izany dia tsy miova Jesosy. Tsy miova Jesosy. Zany hoe zay nataony tamin'izy nandalo tety ambony tany, toy ny fanasitranana ny marary, ny fanafana an'ireo olona zay azo ny herin'ny devoly, toy ny fanaovana fahagagana ho famonjena an'ireo olona zay nanana olana, dia izao mbola nanao an'izany ihany Jesosy tamin'ny andron'ireo apôstôly, ary mbola afaka manao an'izany ihany koa izy malaka ankehitriny amin'izao vaninandro misy antsika izao. Satria nahoana? Satria izy no ambaran'ny Baiboly hoe tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitondra fanasitranana sy fanafana izy malaka ankehitriny. Mbola mitondra fitahiana sy famonjena izy malaka ankehitriny. Mbola mitondra fahasoavana lehibe tsy misy toy izany izy malaka ankehitriny. Noho zany dia miantso anareo aho ary mitona mihitsy mba iny sy anaiky fa ao amin'ny Jesosy irery ihany no vahaolana ho anao na inona zavatra manjo anao. Mitona anareo aho ary tena mitona mihitsy mba ino sy anaiky fa ao amin'ny Jesosy irery ihany no vahaolana mitondra fanasitranana sy fanafahana, vahaolana mitondra fitahiana sy fahasoavana, ary vahaolana mitondra fiainana mahafinaritra mandritry ny fahavelomana eto ambony tany ety. Ary hoy aho hoe ataovy ampy zay ezaka efa nataonao hatramin'izay. Ataovy ampy hoy aho. Miteny an'izany mantsy aho satria
maro amin'ny olona milaza azy ho mahafantatra an'Andriamanitra, milaza azy ho kristianina na mpivavaka be no tsy mety mino mihitsy ary tsy mety manaiky fa ho am' Jesosy no vahaolana ho azy. Zany hoe tsy ao aminy mihitsy ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra. Zay raha tena hoe jerena akakibebeny ny fiainany. Fantany ihany hoe marary izy de mila fanasitranana satria efa nataony daholo zay azo natao rehetra tamin'ny fitsaboana teny fa tsy netsitran izy. Fantany ihany hoe misy mamatotra ny fiainana, misy manakatsakana ny fiainana, misy tsatoka ny fiainana, misy zavatra tsy milamina ao aminy ao. Fantany ihany zany ary mila fanafahana izy. Fantany ihany hoe tsy mandeha amy zeloniny ny momba azy, zay ataony tsy mety, zay ataony mandaboka. Ary fantany hoe tena mila fitahina mihitsy mila fahasoavana fa saingy tsy mety manaiky izy, tsy mety mino izy fa ao am' Jesosy no vahaolana ho azy. Zay ny tena olana apetraka amin'ny olona maro. Kanefa azavaiko aminareo zay mandray am'izao ora izao fa rehefa tsy ao aminao ny finoana sy ny fatokinan'Andriamanitra de izao zava-poana tsy andraisana na inona inona avy amin'Andriamanitra ny maha-kristianina anao. Zany hoe le titre na lay etikety entinao hoe efa olon'Andriamanitra na hoe efa kristianina, efa mpivavaka dia zava-poana tsy andraisanao na inona inona avy amin'Andriamanitra zany rehefa tsy ao aminao ny finoana an'Andriamanitra, ny fatokina an'Andriamanitra. Ary tsy afaka ny amonjy anao mihitsy izy, zay ny marina. Ary raha mamonjy azy io Andriamanitra io dia azo lazaina hoe voafetra ihany ny azony atao sy ny azony aroso eo anoloanao. Ohatra efa nisy ao anatin'ny baiboly zao tantarako aminareo zao araka ny voalaza ao Matthieu 7:20 ao. Andiny fa 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa avy moa zany de ovakitsika le izy. Fa fitihiko aminareo ny tantara. Tonga tao Nazareta, tanàna zay nalehibe azy Jesosy Kristy. Ka rehefa tonga tao Jesosy dia araka ny voatantaran'ny baiboly dia tsy tena nino azy ho Mesia, ho Kristy ny olona tao. Ny fomba fiteny no manambary zany. Hoy ny olona tao manao hoe tsy zanak'ilay mpandrafitra va ity, tsy Marina sy Josefa va ny ray aman-dreniny, ny ralany va tsy lay olona atao ananinato, ny anabavany va tsy rana sy ranonavy. De hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hoy ny olona avaiza no kanefa avaiza no nazahoan'le ty anza zavatra rehetra zany. Dia tafitohina ny olona matoa tafitohina de satria tsy nino an Jesosy ho Mesia, tsy nino an Jesosy Kristy. De inona vokatra zany? De hoy ny baiboly hoe ary tsy nanao asa lehibe maro teo Jesosy noho ny tsy finoany ireo. Andao nge vakitsika ny voalaza ato amin'ny Matthieu 7:20 hoe de iarao tsara nge voasoratra Matthieu 7:20 manomboka amin'ny 7:20. Ary rehefa vitan' Jesosy ireo fanoarany ireo de niala teo izy. Ary no tonga tany amin'ny olona, tonga tany amin'ny taniny izy de nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe avy taiza re no nahazahoan'le ty zany fahendrena sy asa lehibe zany. Zany hoe raha zay teny zay fotsiny no jerena de fa nampitolagaga ny olona ny fampianaran' Jesosy, nampitolagaga ny olona ny fanazavan'i Jesosy mikasy any amin'ny soratra masina. Fa saikendresy zao ny voasoratra. Avy taiza re no nahazahoan'le ty izany fahendrena sy asa lehibe zany. Tsy le ity va le zanaky ny mpandrafitra, tsy Maria va no anarany reniny, ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no ralany, ary ny anabaviny moa tsy ety amintsika avokoa va izy. Ko avy taiza no nahazahoan'le ty izany zavatra zany. De 9:20. Ary tafitohana tamin'izy, tafitohana tamin'izy. Matoa tafitohana ny olona hoy ao de satria tsy nino an Jesosy ho Mesia, tsy nino an Jesosy ho Kristy. De zondray ny tony le teny fa ho Jesosy taminy tsy misy mpaminany tsy ajaina
afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. Andifa valo amby dimampolo. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoany ireo. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoany ireo. Ry havano, voasakina tanteraka ny zavatra tsara kasain'Andriamanitra atao anao am'izao vaninandro misy antsika izao, raha ohatra ka tsy hitan'Andriamanitra eo aminao ny finoanao azy, ny finoanao an'Andriamanitra zay mahay ny zavatra rehetra. Ry havana malala, tsy maintsy manana finoana sy fahatokina an'Andriamanitra ianao vo afaka nahitan'Andriamanitra miasa eo aminao. Tsy maintsy manana finoana sy fahatokina an'Andriamanitra ianao vo afaka ny atsapa fa Jesosy Kristy tokoa no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ahoana ny Baiboly ao amin'ny Hebreo 1:15, fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy miny fa misy izy ary mpamalisoa zay rehetra mitady azy. Zay rehetra manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy miny fa mpamalisoa izy, fa misy izy ary mpamalisoa zay rehetra mitady azy. Ohatra manamarina an'izany teny ataoko zany ity voalaza amin'ny Baiboly ity, entina manamafy aminareo fa raha mino ianao, raha mana finoana ianao ary hitan'Andriamanitra avy any an-danitra fa tena zany tokoa ianao, dia hiasa eo aminao Andriamanitra, hoentiny aminao ny fanasitranana sy ny fanafahana, hoentina eo aminao ny fitahiana sy ny fahasoavana lehibe. Zavatra tena mahafinaritra an'Andriamanitra nge ny maneho an'izany eo amintsika zanak'olombelona e, fa isika indraindray no manakana zany tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Matteo 5:9 andininy 5 ka hatramin'ny andininy 13 dia misy tantara tahako zao. Hofitiniko aminareo ny fandehan'ilay tantara, avy eo de vakentsika tsikelikely ny voasoratra le tena le zava-dehibe indrindra. Nanana ankizilahy anankiray ity kapiteny mpitaritafika ity. Io ankizilahy io tena nametrany andraikitra be mihitsy, tena azo lazaina hoe namany akaiky de akaiky, fa saikindrisy tamin'ny fotoana tsy nampozina narary ny aretina paralysisa zany ankizilahany zany. Anka dia manataina no tsy afaka miala eo am-pandriana. De lasa ty kapiteny ity nanatona Jesosy. Ny natonga azy nanatona Jesosy de ny finoany fa io no vahaolana ho azy. Io Jesosy io ihany no vahaolana ho azy. Amin'ny maha-kapiteny azy ke manana niaja sy voninahiny izy, manana volana izy, fa efa nampiasainy daholo zany ho fanasitranana sy ho fanafahana an'ilay ankizilahany, fa dia nialamaina tsisy azo nataovy. Zay natonga azy nitapa-kevitra hoe andeha anatona Jesosy fa io ihany no vahaolana ho ahy, io ihany no vahaolana ho an'ny lay ankizilahako. De rehefa tonga tao am' Jesosy izy dia nitaraina tam' Jesosy zay voasoratra eo amin'ny 15, ary nilaza fa mila fanasitranana ny ankizilahany zay marary ny paralysisa ao anatin'ny tokantranony ao. Ka rehefa nandre an'izany Jesosy, tonga de vonona ao anaty foniteny tiako milaza aminao fa vonona foana Jesosy na fotoana manao ahoana na fotoana manao ahoana, na amin'ny andro manao ahoana na amin'ny andro manao ahoana, hitondra fanasitranana ho anao, hitondra fanafana ho anao, hitondra fitahiana ho anao, hitondra fahasoavana ho anao, ary hitondra ny fiainanao hiakatra sy hisondrotra. Vonona foana ny tompo. Ka rehefa nitaraina ty lehilahy kapiteny ity, de ho Jesosy hoe eny are, ho avy aho asitrana azy, ho avy aho asitrana azy, ho avy aho anafaka azy am'izany zavatra manjoho azy zany. De teo indrindra zany no niseho ny tena maha-lehilahy an'ity lehilahy ity, le tena finoana nananany tao anatiny. De zao no teny ity lehilahy ity: tompoko, tsy mendriky hidiranao ambany tafitranoko akory aho, iza moa aho no mba hidiranao any ambany tafitranoko, fa izao fotsiny mitenena ianao, aoka
misy ilaza teny ny vavanao hoe sitrana ny ankizilanao de ampiazay ozy izy ampiazay tsy miandry fametra tanana tsy miandry kasika avaty aminao manokana fa de ny teninao fotsiny no andrasako ilaza hoe sitrana ny ankizilanao dia ampiazay dia mino ao fa ho sitrana izy de inona tokoa no nitranka tantarain'ny baiboly fa de sitrana tamin'ny fotoana iny tokoa lay ankizilany iny zay nge no antony natonga ny teny tery aloha hoe zao tenin'Andriamanitra entiko aminareo zao a dia ampy hitondra fanasitranana fanafana ho anao ampy hitondra fitahina sy fahasoavana ho anao salamo fa fito amby zato ho iaho zao mivoasoratra nandefa ny teniny izy mba asitrana ny marary nandefa ny teniny izy mba afaka ny voafatotra nandefa ny teniny izy mba ho fitahina sy fahasoavana ho an'izay mino andaoke vakitsika ny voasoratra areo tsara nke andiny fadimy ary no tonga tao Kapernaume Jesosy de nisy kapiteny anankiray naka ho aminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko ny ankizilako mandra ao an-trano mararira paralysisaka mijaly loatra de ho Jesosy taminy ho avy aho asitrana azy fa namaly lay kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mendrika idiranao ao ambany tafitranoko ao fa mitenena ihany de ho sitrana ny ankizilako fa mitenena ihany de ho sitrana ny ankizilako de eo amin'ny 10 ary no nandre zany Jesosy de gagaka ny teny tam'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany aho na dia tamin'ny Israely azy de eo amin'ny 13 ary Jesosy niteny tam'ilay kapiteny hoe mandeha ihana tongava aminao araky ny ninonao de sitrana tam'izany oro zany ilay ankizilahy riavana malalo sitrak'Andriamanitra ny ana sitrana anao zay marary am'izao ora izao sitrak'Andriamanitra ny amonjy anao am'ireo asana devoly nitondra tahotra sy ororo nitondra sakana tam'izay zavatra nataonao hatramin'izay sitrak'Andriamanitra ny amany olana eo aminao na manahoana sy manahoana ny karazana olana na ny herina zany olana izany sitrak'Andriamanitra ny hitay anao sy ny ampisandratra anao olona ambony de ambony tokoa amin'ny lafin-javatra rehetra tena sitrak'Andriamanitra ny aneo fitahina sy fahasoavana eo amin'ny fiainanao riavana malala fa saingy zao miandry ny finoanao sy ny fatokinao Jesosy miandry ny finoanao sy ny fatokinao Jesosy zay nataony tam'ity kapiteny ity de ho ataony aminao tokoa raha mino anao raha tena mino anao raha tena manaiky anao fa Jesosy no vahaolana ho anao vahaolana ho anareo manoloana ny zavatra ratsy zay tianareo afaka eo amin'ny fiainanareo eno iange zao fijorana vavolombelona entiko aminareo zao hoe ilazako aminareo mpiainy fa tsy miova Jesosy ary izy tokoa Israely ihany no vahaolana tsara indrindra ho antsika zanak'olombelona am'izao fahavelomantsika eto ambody tany ity zao raha mino moa ianao de hoy iaho hoe zay nataon'Andriamanitra tam'ity olona hijoroko vavolombelona ity no ho ataon'Andriamanitra eo aminao ihany koa tamin'iny taona lasa 15 iny dia nisy ray mpianakaviana anankiray niantso an telefônina ary nitariana mafy izy fa tena verevitra ary tapidalakale fa mararina ny zanany efa nataony daholo zay fitsabona azo natao hitsabona ny zanany fa dia miamarary miareraka miaosa de no fahasoavan'Andriamanitra moa de nanana fotoana tam'izay fotoa zay nakany aminy de tonga atao an-trano ireo de hitako ilay zazalahy batain'ny dadany makeo mbofandrina fa nantenany ary a manahirana azy mitondra azy narary izy de araka ny tantarain'ny ray aman-dreniny a dia nisy raha zany to amin'ny lohan-taova raha mivaingana de fa nalemy mihitsy le zaza nisy fotoana hoe herinandro nalemy de ny zaza rehetra tratrany izay eretina zay araka tantarain'ity ray aman-dreny ity de saiky maty daholo
ary zay no nisy tena namporotra azy tanteraka nanoloana ny oretin-janany io de avy nitoro-teny tamin'izy ireo a de niaraka nandoalika mivavaka tao anaty tokantranony zay nandoalika vavaka tao angamba ny atsasakadiny teo eo no natokako nandoalika mivavaka niaraka tamin'ny rainy sy ny reniny ary zay olona tao an-trano tao de le zaza nasiako natory embovandriny de nivavaka tao aho nangataka tamin'Andriamanitra mba amindra fo am'rety fianakaviany reto tompo ary amindra fo am'le tovolankely de rehefa vita zany tratrahitra zany de nivavaka ho azy ireo aho de nivavako an'ilay tovolankely a nametra tana taminy nandidiny aretina teo aminy mba hiala amin'ny anaran'i Jesosy de ray natompo riavana omena voninahitra Andriamanitra fa de sitrana somatsara le zaza ary am'izao tsika miteny zao de efa miazakazaka milalao be matanjaka be tony aky zaza tony tovolankely ao an-tanany reny izy sitrana ary faly be mihitsy ny rainy tena faly be mihitsy ny rainy ny telefônina tena faly raha sitrapon'Andriamanitra mbola hoentiko hijory vavolombelona sy tantara tena misy kokoa ny fiseho amin'ny aretina sy ny nanasitran'Andriamanitra ny zanany io ray mpianakaviana io aoriana kely eo fa mbola ho jerentsika ny fotoana anatantarana zany ny anto mahatonga moa hoe hitondra azy mba hijory vavolombelona mba hitomoka atsika hoe tsy misy vahaolana ho anao zany eto ambony tany ety raha am'izao vaninandro zao tsy mandraranao tsy hanao hetsika atsy tsy hanao hetsika roa tsy manakana anao tsy ampiasa fahendry anao sy fahaizanao akory a fa tiako milaza aminao fa voafetra ihany zany rehetrarehetra zany fa ao am' Jesosy ihany no vahaolana tsara indrindra amin'ny lafiny zavatra rehetra na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona noho zany indrindra de mitona anao aho mba ino an Jesosy anaiky an Jesosy fa izy no tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba ino an Jesosy anaiky an Jesosy fa izy tokoa no vahaolana tsara indrindra ho anao manoloana zao zavatra manjoanao zao mety marary anao na mety marary ny havanao mety misy endrika hafa entin'ny fanay ratsy mamatotra sy manageja anao mety anisan'ireo olona mba miandrandra zany atao hoe fitahin'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra zany anao am'izao taona izao de hoy aho hoe ny vahaolana tsara indrindra raha tianao ho tanteraka fanirianao dia ianao mino sy manaiky fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ary ianao mino sy manaiky fa Jesosy no vahaolana ho anao amin'ny lafiny zavatra rehetra fa anankiray fanampiny ihany koa de mila mandreny tenin'Andriamanitra mampitombo finoanao ianao fa io tenin'Andriamanitra renesina io dia misy herin'Andriamanitra miasa arak'ilay voalazan'ny Salamo hoe nandefa ny tenina izy mba hasitrana ny marary misy herin'Andriamanitra miasa manasitrana io misy herin'Andriamanitra miasa manafaka io misy herin'Andriamanitra miasa mitasy mitondra fahasoavana io voaingana ihany koa voatsely zay no niona tamiko ny raim-pianakaviana renim-pianakaviana anankiray niona tamiko tao boroko izy dia nijory vavolombelona hoe tenina resy lahatra ny amin'ny fampianarana etinao zay ozy izy nyvatoko izy izy narazy nivoty oloalin'io de rehefa nandreny teny torianao izy de ianao moa ny teny hoe ivavaka isika de apetra faritra marary ny tanana de napetra ato amin'ny ny tongony ny tanana zay ny tantarany lera mato tamiko dia gaga be zay ozy izy fa niena le fifitosana tamin'ny tongony ary hatram'izao de tsy hiverina tamin'ny tokolo le iretina tena niny mihitsy le vadika io izy tamin'nisy teny taminay hoe aloha hivavaka fa apetrako amin'ny faritra marary agny ny tanako nandefa ny teniny ny tompo tamin'ny alalan'ny mpanompony de sitrana ny marary ary zany ake no ato matoka anay a tsy mitsahatra manasa anareo hoe mba ho avy amonjy ny fotoam-pivavana zay ataonay satria ho anatin'ny fotoam-pivavana zay atao a de ao la hira fiderana zay inonay fa hira fiderana misintona an'Andriamanitra mba hitrantsehatra ka hitay ny fotoam-pivavana sy ny zavatra rehetra atao ao fa hitao anatin'ny baiboly mantsy zany ao anatin'ny fotoam-pivavana de misy ny toroteny misy ny fampianarana zay inonay fa ny toroteny sy fampianarana dia zay atao dia tehiny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra apetraka Andriamanitra ambava mpanompony ary dia mitondra famonjena
mitondra fanasitranana, mitondra fanafahana, mitondra fitahina, mitondra fahasoavana, ary tsy ray tsy roa tsy telo fa olona maro no efa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny fandranesana ny tenin'Andriamanitra notorinay ny vantana tao amin'ny trano fiangonana misy anay ao Androrakely. Ary zany mahatonga any tsy misalasala manasa anao. Marina fa faly zahay hoe tonga ianao mitombisa ny olona zay manompo an'Andriamanitra miaraka aminay ao amin'ny fiangonana io, fa nisan'ny tena mahafaly anay ary lehibe indrindra aminay de hoe ianao anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, ianao anehoan'Andriamanitra ny heriny, ianao anehoan'Andriamanitra ny fahagagahany, ianao matsapa ka fa magaga Andriamanitra de lasa mpalime voninahitr'Andriamanitra, lasa mpideran'Andriamanitra izany. Ny tera sy ny aja ary voninahitra de ho atolotra an'Andriamanitra ny am'izany rehetrarehetra zany. Tokafa tompoko araky voasoratra io manao fitoam-pivavahany zahay ny alahady, misy fidirany telo, miditra ny fitsasany fidirana voalohany, miditra amin'ny folo ora fidirana faharoa, miditra amin'ny ray ora sasany fidirana fahatelo. Manao fitoam-pivavahany zay ny andavanandro toy ny atalata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sasany, ary ny finoana de hoe fahasoavana ho an'ny olona rehetra zay tonga zany fitoam-pivavahany izany. Misy ihany koa ny vavaka fanafahana, fanasitranana ataonay ao, fa akoatra ny fitoam-pivavahana io de afaka miona aminay ianareo, afaka miona vatana aminay ianareo, afaka miona amiko manokana, afaka miona am'ireo mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amiko zay hitako hoe manana fahasoavana tokoa, manana fahasoavana tokoa. Ka raha miona am'izy ireo ianareo dia tahaka nomban'Andriamanitra nomban'Andriamanitra azy ireo, ary anisa mampahery azy de ny fahitako hoe misy tena omban'Andriamanitra mihoatra no ny tenako azy. Tsaroko ndre mandeha nisy vehivavy zay narary ny diabeta, niona tamin'ny raiky tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amiko, de efa vomafy mihitsy izy amin'ny oretina diabeta io, ary efa mitsindrona zay mihitsy zany mitazona ny ainy, mitsindrona. Fa rehefa vita ny toroteny sy ny vavaka nataon'ireo mpiara-miasa io tamiko tam'izay fotoana zay, dia akory zava-magaga, fa rehefa vera lery matoa de sitra tanteraka tsy heniny teo amin'ny tena ntsony ny herin'ilay aretina zay namatotra azy ataona maro, ary tsy vitan'izany fa natsahatra hatramin'ilay tsindrona. Raha nandrean'izany de faly, ary tsy ndray mandeha ihany no nandresako an'izany fa imbe dehibe nisy karazana aretina, karazana famatorana nataon'ny devolin'ny olona, fa reo mpiara-miasa tamiko ny vavaka de nafantompo izy. Ary zay mahatonga mitoanareo zay kivikivy raha ohatra ka tsy mahita na tsy tafahoana amiko, fa izy raha vo tonga ho androndry anao, tonga ho fiangonana fiandrondry anao de misy mpiara-miasa afaka andray anao, afaka hivavaka ho anao ao. Zay zany ny afatra netiko anareo tam'ty androandroany ity ka dia omena tompo iaho ny dera sy ny atsara ny voninahitra, hivavako anareo azy aho am'izao fotoa zao, apetrao faritra misy marary anao tanana na apetrao fonao tanana, ary matoky fa hiasa Andriamanitra amin'ny alala zao vavaka ataoko izao. Maninona moa namonjy ny hafa izy arak'izany fijoroana vavolombelona nataoko zany, fa maninona no tsy hamonjy anao izy? Minoy ianao hoe, maneke ianao hoe fa Jesosy ny vahaolonao anao, Jesosy no fitahian'Andriamanitra ho anao androany. Hivavaka antsika tompoko. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay hainy an-danitra, misaotra mankasitraka anao aho am'ty androandroany ity, fa afaka nitondra ny teninao aho, teny mitondra famonjeny, fanasitrana, fanafahana, teny mitondra fitahina sy fahasoavana lehibe, ary teny afaka manandratra ny olona zay ambany ho lasa ambony de ambony tokoa. Ry Andriamanitra tsy toa, ainao atao ny zavatra rehetra, ary afaka manefa ny zavatra irinay ianao, ko amin'ny anaran'i Jesosy mifonona aminao aho ho an'ny tsiraray avy zay nandreny ny afatra netiko tamin'ty androandroany ity, mamiala ny heloka vitany ianao no Jesosy Kristy nalatsa-dra teo ambony azy fijaliana, maty teo ambony azy fijaliana, de amin'irao fo izy ary vonjeo izy, ary amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretina sy ny fanentanana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy hitoetra amin'ny olona, mandidy ny fanaratsy aho, fanamamatotra, manao tsatoka, manao sakana am'izay ataon'ny olona, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao de zao ihany amin'ny fahefana lehibe no andidiko anareo, miala reo devolim-panao sakana mba tonga ny olona tsy hotahina, tsy handray fahasoavana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra nandray ahy tam'ty androandroany ity.
mba handray fahasoavana avy aminao. Misaotra Andriamanitra, misaotra Tompo, ary mivavaka aminao aho ho an'izay hoavy hamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay tokoa. Tompo, vao miara eny an-trano izy de ataovy mino, ary eny am-pandihana izy ataovy feno fanantenana, ary raha vao tonga am-piangonana izy de ataovy matsapa ny herinao avy hatrany miasa maneho fahasoavana eo amin'ny fiainana. Misaotra raiko, omenanao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy. Manao mandra-peona veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.